rivodozadika ledi olona telo na moiaina tany avaratra nahazo fampitandremana ny any atsimo. Raha Apollo 21 mitaky ny amoahana sy hanomezana ny zony Paul Mayora fanoharana ny firenena mikambana. Fikaroham-baolana ho an'ny firenena mila asa fa tsy vita ny fanambarana fotsiny hoy ny otrikafo. Rakotra mpitandro filaminana nanodidina ny lapan'ny fitsarana teto Anosy Itanikeo maraina. Niakatra fitsarana Androany Mantsy ny raharaha fampitoriana momba ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina faranteo. Fifampitoriana teo amin'ireo kandida natolotry ny antoko ny fitondrana sy ny kandida izay natolotry ny antoko tim teto Antananarivo renivohitra, Atsimondrano ary Avaradrano. Ho an'ny Antananarivo renivohitra dia naharitra adiny 4 ny fitsarana ny raharaha. Tsy misy tsy nahita ireo tsy fanaran-dalana ny tranga tamin'ny fifidianana iny. Teo ihany koa ireo osika sy ny alatra ary indrindra ny fampiasana listra tamin'ny alalan'ny ordonnance izay tsy nanara-dalàna ny fampidirana ireo olona tao ka nahatonga ny antokotiko Madagasikara nametraka fitoriana mahakasika ireo rehetra ireo. Tsy tokony ho isintsony ny ady hevitra momba ireny zavatra miharihary ireny, ny arahana hita ireny fa anjaran'ny fitsarana sisa hoy ny mpisolo vava ny antokotimo. Mavesatra ary feno ny pirofo koa mangataka ireo mpitsara mba tsy hanaiky ny tsindry izay mety hahazo azy ireo ho iatrany ny fanamafisana. Mazava be ny dossier hoe nisy ny anomalie, nisy ny tsy fanarahan-dalàna, nisy ny osoka sy tentative isan-karazany. Dia efa mazava tsara tao. Petrakintsika amin'ny fitsarana zany izy, ary izay mino fa fitsarana tena itsara amin'ny tena izy. Raha tsy misy ny tsindritsindry ary izay mangataka mihitsy mba tsy hisy tsindritsindry ao anatin'ny ty resaka ty. Fa izay mahatoky izay ny zavatra nisy ny raha antsika nahita daholo ny zava-nisy teto Antananarivo fa tsy azo afenina ny teboka goavana ordonnance. Reny manam-pahefana samihafa mampifidy kandida reny. Reny miaramila nataony fidy be maro be izy tao tsy voatanisy maro be nge le izy dia sady mivandravandra fantatry ny olona rehetra zany zavatra zany. Dia eo amin'ny tribunal zany tsika zao ny dossier dia aloha miandritsika amin'ny laribia zany. Ankoatry ny fitoriana napetraky ny antoko-timo dia fantatra fa nametraka fitoriana ihany koa ny kandida natolotry ny antoko miaraka amin'ny fitondrana. Nametraka rakety izy amina bureau de vote vitsivitsy zany. Fa zavatra tsy mahakasika an'le kandidana ile izy fa sady tsy mitombona le izy fa ny vakin'ny zanona teo fa tsy misy zavatra tsisy pirofo zany. Disqualification fanafoanana vato ireo no andrasana amin'ny fitsarana na namafiatrany ny mpisolo vavan'ny antoko-timo fa andrasana ny vokatra vaovao momba iny fifidianana iny ny alarobia ho avy izao. Nangatara fanafoanana ny vato satria amin'ny tsy ara-dalàna zay no nangatara. Dia ivoaka zany ny tena vokatra vaovao. Zay zany satria rehefa misy foana ny vokatra azon'ny kandida sasany dia miova zany ny vokatra. Zay zany le izy dia jerevantsika eo ny fomba fipetraka an'izay. Zay no lazaiko anareo hoe tena feno le zavatra ao. Araka izany dia ny alarobia 12 janoary izao no amoaka ny didy ireo mpitsara eo anivon'ny fitsarana misana ny ady ato amin'ny fanjakana ny amin'ireo fifampitoriana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna natao teto Antananarivo sy ny manodidina iny andrasana ny toy ny raharaha. Tsy niafina tamin'ny rehetra ny fiantsoana ampahibe maso ny fampiasana fahefa-panjakana ho anna kandida vehivavy ny rotsaka ho ben'ny tanàna teto Antananarivo reny. Nametraka fitoriana momba izany ny antoko Titanindrazana. Niakatra teo anivon'ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana Androany ity fitoriana ity. Tsy niafina tamin'ny rehetrarehetra angambany ny kandida vehivavy izay nirotsaka ho fidiana teto Antananarivo renivohitra dia nanao fanambarana ampahibe maso ary napiasa ny teny momba ny ao amin'ny napiasa ny olona ny fitsarana nanonona moa nanonona ny olona ao fitondrana nanonona zavatra tsy tokony hotononona zany nandritra n'izay discours zay fanambarana ampahibe maso zay dia nangataka ny disqualification an'izany tamin'izay fotoana izay. Lisy mpifidianana tsy mifanaraka ny karatra hoentina mifidy sy ny anarana ao anatin'ny lista. Nolavina avokoa ny pirofo ary nambara fa tsy azo raisina ho iatrany ny mpisolo vava. Nanamafy kosa nefa ny tenany fa mbola andinika ireo fitoriana ireo ny mpitsara ka ny alarobia izao no amoaka ny vokatra izany. Fampanoavana moa zany dia nandà ny zavatra rehetrarehetra ny rehetrarehetra zay natao teo reny pirofo rehetrarehetra reny zany n'olona zay fa tsisy azondraisina dia ho hitantsika eo ny voka-pifidianana satria taky ny fampanoavana izay fa ny fitsarana mbola andinika
zany hoe atreto zany tsika tsy afaka miteny hoe resy na tsy resy ahazo rariny na tsy ahazo rariny a fa satria mbola ho tsaraina ny raharaha zay zany amafisiko. Disqualification an'ilay candidat nitonona ho candidat mpanjakana no takiny antokotitany razana raha ny fanazavana ary andrasana amin'ny didi-pitsarana izay voaka ny alarobia izao, andrasana ny toy ny raha. Tsy vita ny fanodinana ny vokatra avy any amin'ny SRMV rehefa tonga teny amin'ny CENI fa ny ampy fitoriana taratasy nady miisa 5 eny amin'ny fitsarana amin'ny sanany ady atao amin'ny fanjakana ny raharam-pifidianana ao amin'ny commune taratany Volonondry. Notorin'ny candidat mpanjakana izay nampandresena ny candidat avy amin'ny antokotiko i Madagasikara izay naharesy tamin'ny voka-pifidianana teny fotony saingy noresena tamin'ny vokatra vonjomaika navoaka ny CENI. Angatany ilay candidat nampandresena teny amin'ny CENI manko ny disqualification an'ny candidat natolotry ny antokotiko i Madagasikara izay nandresy raha ny vokatra navoaka ny SRMV tao taratany Volonondry raha ny fanazavana azo. Le antota taratasina dia anankidimy be izao, anankitelo andro zareo ny tory ny anankiroa nanafoanana ny vato azo nandriamatotoky dia anankiray mangataka disqualification no afaka tonga dia tenenina fa tsy mitombona mihitsy satria tsy ao anatin'le antony ahafahana mangataka disqualification. Fanafoanana ny vato moa iny fa misy andinin-dalàna dia aminay mitombona matona taonay ny fangatana mitombona ny fandavana ny fanafoanana ny vato azon'ny olona arovanay dia izay koa moa etsy andaniny nangataka fanafoanana ny vato azony ihany koa amina antota taratasy na dia anankiroa. Ny iray zany fanafoanana an'le vato satria dia tena hita miariary ny fampiasan'ny candidat Irmara ny fitaovam-panjakana, olo-panjakana. Somary namafisiny ny taon'ny fampanoavana mihitsy ary moa izay zavatra izay nandritra ny conclusion ny anankiray indray le nampifamadika tampoka ny valim-pifidianana izay tena kely dia kely ny isan-jato nanamboarana an'le izy. Izy hoe apetraka amin'ny fahendren'ny fitsarana fa matoko ny famarinana fitsarana isika dia miandry ny didy. Samy miandry ny didy ivoaka ny alarobia izao araka izany irefy fampitoriana nandalo teny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana androany. Raha ho an'ny commune taratany Volonondry manokana dia efa nisy ny etsika nataon'ny reponina tao antoerana ny sabotsy teo izay miantso ny fitsarana amoaka ny tena safidim-bahoaka marina andrasana ny toy ny vaovao. Vao manomboka ny taona 2024 dia mangotragotraka ny raharaha politika firenena, miaratsy hatrany ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Betsaka ny ambana, saingy tsy manana paikady sy vahaolana hiatrehana zany ny fitondrany. Sarotra ny insonianantena fa isy fahagagana ao anatin'izao olana goavana miandray izao. Fitantanana krizy, famonoana afo, fampanantenana lava, serasera anarotsarondana ny zavamisy, fanampimpoana vahoaka tsitrotra no afafy andro manalina. Mitombo ny fahatezeram-bahoaka ary inany mety isina endrika fanehoam-pahatezerana samihafa. Isesesy ny fivoriana mikatitrano amin'ny herinandro ity ho an'ireo fikambanana sy ireo mpisehatra politika. Mazava ny anay hoy ny antokotrikafo. Betsaka izay fanambarana natao teto izay, maro ny serasera ny tany sanany mpitondra, saingy mbola ny ataony ihany no ataony. Asa no takina mpanao politika ary izany no andrasan'ny malagasy amin'izao hoy ny fanamafisana. Mila mpanohitra tena mpanohitra ihany koa ny mikondosy mandinika fa izany no isan'ny olana ho an'ny fikaroam-baolana ho an'ny firenena teto hoy hatrany ny filohan'ny antokotrikafo. Amina vanim-potoana politika sahala amin'izao mitsangana daholo zany ny olona efa tsy hitanao nandritra ny 4 taona, ny antoko efa maty nandritra ny 4 taona velomina daholo. Fa rehefa jerenao zany le izy dia amin'ny politika moa misy vazivazy fanaona izay, misy fanambarana vy, misy fanambarana vanina zany ao anatin'le izy. Champion tsika raha fanambarana, ka raha fanambarana no nampiongana zao fanjakana zao dia efa ela no niovy Madagasikara. Raha fanambarana ka ozy hoe tsy fanambarana tsony ny tadiavin'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao fa inona ny zavatra atao ahafahana manova an'izao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena izao, ahafahana manova an'io rafitra io. Fa raha mbola fanambarana ozy hoe raha mondrina hery ny samy mpanohatra ninotrikafo dia mazava tsara hoe ahoana ny fomba novanana n'izao rafitra sy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena izao. Zay zany ny nay androdanana n'io rafitra tsy mahomby io sy hanovanana ny zavatra misy. Raha tia nambatra hery zany ho anay
ary zay koa ny antsona iny rehetrarehetra zany ao anatin'le izy hoe ahoana no ahafahantsika mandrodana an'izao rafitra tsy mahomby eto amin'ny fireneny zao hoe mikaikaiky ilay piraitanindrazana isika rehetrarehetra zao samy miaina an'izay fasahirana an'izay izay zao aminay no andrasan'ny vahoaka malagasy fa tsy fanambarana tso fivorina ho fikaroam-baolana ho an'ny Madagasikara sy ny malagasy no kasain'ireo hery velona ho atao eto amin'ny fireneny. Raha ny lava nefa ny serasera sy ny fanambarana miantso fitonina fa nisona vahoaka ny filazana fa miasa mamaolana ny fanjakana na dia mibaribary aza ny tsy fahombiazam-pitondrana tao anatin'ny 9 taona. Mametra-panontaniana ny teo anivon'ny otrikafo manoloana ny filazana fahombiazana eo anatrehan'ny fahantrana miantra amin'ny malagasy ny fiantrehana mbola ho fiakaran'ny vidim-piainana eo anatrehan'ny fisondrotry ny vidin'ny solika. Tsy misy antenaina fa ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena no mila mirahina mijery izay vahaolana ho atao ho hiatrany antoko otrikafo. Mitaky ny amoany ilay manambonaitra frantsay Paul Maillot fanoharana voaheloka tamin'ny raharaha Apollo 21 ny voamery iray misana ny fitananam-ponja tsy ara-drariny eo anivon'ny firenena mikambana. Iray volan'izay namoany ity voamery ity ho heviny io saingy hatreto mangina ny fanjakana malagasy. Ny volana desambra 2024 no nivoaka ny didim-pitsarana voaheloka 20 taona an-tranomaizana ny Paul Maillot noho ny raharaha Apollo 21 voapangahony kotrika ny fanonganam-panjakana sy fikasana famonoana ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara ny tenany. Ny fianakavian'ny Paul Maillot fanoharana izay mizaka zoam-pirenena malagasy sy frantsay no nitondra ny raharaha teo anivon'ny ambaratonga manokany firenena mikambana raha ny vaovao navoaka ny gazety frantsay Le Monde. Tsy ara-dalàna ary tsy ara-drariny ny fanagadrana azy ho ny fanazavana. Tsy vitan'ny fitakiana famoahana azy fotsiny nangatana ity voamera ity fa mitaky ny fanomezana ny zony sy ny fanonirana azy araka ny lalàna iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny fangatana amin'ny fanjakana malagasy ny fanokafana fanadihadiana manokana lalindalina kokoa sy tsy mitanila. Izy fitraikany goavany eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa ity tranga ity ho ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Manahirana ny fifandraisana eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara ny mikasika ny tiranamana manao solomaso ty ao anatin'le raharaha. Zareo zany dia mahatsapa fa ny fanagadrana sy ny fitazomana ny Paul Maillot dia arbitraire zay moa dia zany hoe tena tsy araky ny tokony ho izy ary be da be ny zavatra tsy nomena anazy zany hoe ny fahafahany mihitsy zany tena ny zoany sy nrehetrarehetra mikasikasika ny tena tsy nekeny teo anivon'ny ity groupe de travail ity zay zavatra zay ary any amin'ny farany ity zavatra ity dia niteneniny zany fa rehefa nandinika tsara zareo zany sy nandinika lalina dia tokony misy fanapahan-kevitra mifanantsana sy mifanentana ary amoahana farak'izay aingana any Paul Maillot dia aveo ny fitondram-panjakana malagasy dia tokony mampiasa ny fahefana rehetra eo ampelantanany anaparitaka anti-avity largement que possible. Tena baiko ane zany fa tsy fiangaviana nefa le fitondram-panjakana zany mangina mikasika an'ity avi numéro 36 ty tsy miresaka mihitsy le fitondram-panjakana hoe misy an'le avi numéro 36 nge hoe avi ary mino ifaly sy iobo fa tsy maintsy avoaka Paul Maillot fanoharana. Ny taona 2024 no nivoasambotra Paul Maillot fanoharana niaraka tamin'olona 20. Isan'izany colonel français Philippe François tao ihany koa mpiasa iray teo aloha teo anivon'ny banky Foibe, premier ministre teo aloha sy ny vadiny manamboninahitra général Dimy izay samy mbola ny tsy hafa avokoa. Raha ny vaovaovao angona dia mangataka ny amin'ndrana azy any Frantsa ny fanjakana frantsay toy natao tamin'ny colonel Philippe François izay voaheloka 10 taona tamin'ny tirara ity ary efa nampidiana ny Frantsa. Manamafy ny antoko otrikafo fa tsy hitondra soa ary tera-doza ho an'ny mponina any atsimo andrefan'ny Madagasikara ny fitrandrahana fasamainty ho ataon'ny base toliara any antoerana. Ao anatin'ny fanomanana ny etsika ametrahana ny fanoherana ny fiverenan'ny fisokafan'ny fitrandrahana ny antoko amin'izao fotoan'izao raha ny nambara ny filohan'ny antoko otrikafo androany. Tsy tokony ifanambany isika, tsy tokony ifanambaka isika samy malagasy hoy ny fanamafisany. Lizy nge resaka tsotra ny mpitondra fanjakana nge rehefa miteny hoe tsy mikitika dia mikitika izy zay hikitika izy zay
mpitondra fanjakana io zany rehefa miteny hoe tsy anao an'izao de anao izy zay fa rehefa miteny izy hoe anao an'izao tsy anao izy zay sala am'renylay fampanantenana rehetrarehetra ataon'ireo tsy azo inona mihitsy zany ny fitondram-panjakana am'izany resaka zany ahoana moa zany no heverinao hoe ho angadinany eo ambanin'ity tany ity zay hipetraha ty birao ty zany toy izy inao tsy ho asorona zany ny tafitrano tsy ho asorona ny rindrina tsika aza mifamaritra sakabeloha tsara zany mamerina fa leonasa bazitoliana ka misy site anankitelo zany everiny zareo otrandrahana fa tsy ny ao arano be any ny site farany tonga hatrany amin'ny distrikany Morombe zay mahavoakasika ny alan'ny Mikea zay zany izy raha miteny zany zareo fa hoe tsy misy an'izay fa maninona ny afeninareo le cahier de charge zay ke le izy mba avoay le cahier de charge zany ny dikevitra ao anatin'le izy de hitantsika hoe marina sady diso izany zavatra resahana izany fa raha miteny nareo tsy akasika ny alan'ny Mikea io zavatra io kinona ary manakana anareo ary zany tsy tory anay zay nge tsy otra fotsiny fa zay de manizingizina hoe tonga hatrany io resaka io hatrany amin'ny foren'ny Mikea rehetrarehetra iny fa aza fitapitahanareo zany ny olona ko lazainareo hoe tsy tonga any lay resaka zany ka io le izy zany oza hoe adidiny mahafantatra zany mba mampahalala n'ilay mpiray tanindrazana hoe misy zavatra ohatran'izao nge ao anatin'le izy tsy maintsy tandremana fa raha ireto ilay mpitondra fanjakana reto manahirany reto sotrany anay na miroso ary ny fitondram-panjakana na mividy volan'ny olona sasany ary ny fitondram-panjakana amin'ny firosony le orinasa bazitoliara zay zany de mbola mafy ny positionay fa manohatra hatrany no fitrandrahan'ny orinasa bazitoliara fa sy maintsy somona zita any amin'ny faritra atsimo andrefana ary ao anatin'ny fanomanana ny hetsika iverina atao hanoerana an'io zany raha ny fantatra dia nisy vaovao ny ely sy ny paritaka fa isan'ireo nanao fifanarahana ambadika tamin'ny orinasa bazitoliara ny antokotrikafo nitsipaka io vaovao nivoaka io ny filohan'ny antoko androany ary nanamafy fa tsy emotra amin'ny fanoherana ny fitrandrahana izay ataon'ny orinasa ao atsimo andrefana raha ny fanazavana misy ny namanareo zany mpanao gazety tsy de fantatro loatra moa zany hoe organe de presse manao ona le izy satria misy an'le hoe girana le hoe journal de l'Île Rouge zay namoaka mihitsy zany tamin'ny farafaran'ny volana novambra hoe niotrikafo ange raha manao an'le ady makasika ny fanoherana nitetika azy bazitoliara ny antony anoherany azy de satria izy misy négociation arabola ataony aty ambadika aty am'le orinasa de ozy hoe mieritreritra aloha fa nareo mpanao gazety de professionnel amin'ny asanareo za mahafilohan'ny otrikafo tsy nanantona aloha ny zira tsy nanantona ny mpikambana tato amin'ny otrikafo de ozy hoe alohan'ny amoahana an'ireny mba iveriko ihany misy recoupement tsara tokony ho atao na faharoa ihany koa hoe afaka mamoaka koa nareo ny zira zany eto filohan'ny otrikafo hoe tsy ampy le zavatra navoaka fa mba tena avoay hoe toerana taiza vola ohatrinina tamin'ny fotoana manahoana le resahany ziry io zany fa hoe négocier ny otrikafo na ny mpitarika ny otrikafo tamin'ny orinasa bazitoliara amin'izao ahitany efa miantra amin'ny distrikany Toliara faharoa izao dia vao maika isakana ny fahazahoan'ireo fokon'olona voakasika rano ivelomany ny fampiasana ny rano ho an'ny titetika izay ity izay voalaza fa 1500 metatra toratelo isan'ora mandritra ny 570 taona anavahana ny fasimainty sy ny fasika tsotra kanefa ny mponina aza efa sahirana vao mahita rano fisotro ho an'ny asa fambolena loza mitatao ho an'ny rano fisotro ny ranomasina ary ny tontolo iainana ny fanariana ireo rano maloto feno singa simika avy amin'ny fitrandrahana rano nambarany antokotrika fatrany velarantany 700 kilometatra toradro eo no anaovan'ny orinasa bazitoliara ny fitrandrahana fasimainty ary mahakasika mponina 2 alina amina komina 12 izany ankoatr'izay anefa dia manana tombotelo ny orinasa dia ny ao ankililoaka basibasy ary marombo izay mahakasika faritra arovana izay ho an'ny Mikea raha ny fitrandrahana io ho iatrany ity filohana antoko ity. Ny ampitson'ny fety ihany no nalaladalaka ny fifamoivoizana teto Andrenivohitra. Ankehitriny dia niverina ny fitohanany fifamoivoizana ary raha kely dia ora iray no lany eny an-dalana azona mihazo toerana iray. Raha ny zava-misy, ny tsy fisian'ny fandaminana eo amin'ny sehatry ny varotra sy ny fifamoivoizana no mahatonga ny olana. Feno mpivarotra ny sisin-dalana ka manohitohina ny fifamezivezen'ny fiara sy ny olona izany. Mangony fotsiny aratsiny lalana taoriny rotsakorana ny tranga omaly. Izany ohatry mibokin-tsakandro io fa le olona koa fa miroso aty ampovoany daholo le mpivarotra amin'le tsisy olona dia mieritreritra izy hoe malafo dia
mifandisy dôly izany ohatran'izay mifandehany kandre izy raha vavy norana dia tsy maintsy miraikitra le embouteillage le lalana mamotaka ny olona koa efa lasa ny ampovoan'ny arabe ny mandeha dia mitovana ho azy varitra efa mibetsaka fa tiantoka na ho an'ireo mpandeha na ho an'ireo mpisehatra amin'ny asa fitateram-bahoaka ny vokatry ny fitohanana mitombo ny fandaniana solika ny vola miditra nefa mihena ho ireo mpamily ary dia lany ny anaty fitohanana ny fotoana raha ny fitarainana izy misy fiatraikany be mihitsy le satria mitory lasa miena dia miena ny vola miditra igny efatra fa tokony vita enina na fito dia tandeha fotsiny tsy dia masety raha vavy merana tsy mivoaka merana tsisy lavezivezy dia tsisy ena tena mangotraka be mihitsy raha mialany amin'ny valo zao any aloha saky amin'ny folo aty vao tonga aty analakely aty tena mamay be zay raha mavita toro efatsa taloha dia zao lasa roa sasany ohatr'izany sa mienany any anaty vilany zany zao ny tena miena tena tsisy ninenina mihitsy sady le mpandeha lasa tsisy andehanany tongotra amin'izay le isa tsisy vola le olona zay zao raha miala ny ampita-tafika raha miala ohatra amin'ny enina amin'ny valo vao tonga aty pinaps tena taraiky satria tsy na tokony mba ho tonga aloha nefa ny lasa taraiky be vao tonga aty atsehana kanao raha vao ohatra hoe misy embouteillage zao ohatra hoe misy olona hijery pneu dia mety hoe tsy tafajany eto amin'le tsenanay zany fa tsy maintsy hoe miandry ohatrohatr'izany dia manjasa misy fiatraikana anao le izy na fotoana very mivarotra lasa mety hoe tsy dia tonga ny olona ohatr'izay tsy mbola nahitamba-olana treto ny fitohanana ny fifamoivoizana izay tsy mitsaha mihamafy ka nanasokajiny banky iraisam-pirenena n'Antananarivo ho amin'ny laharana fa 430 amin'ireo tanan-dehibe 50 ho be fitohanana mahabe rarin-tsaina indrindra maneran-tany toa tsy hita treto ireo vahaolana narosiny fitondrana izay nitrosana vola be toy ny teleferika mitentina 250 tapitrisa euro ny momba ny train urbain 430 tapitrisa euro ny flyover sy ny maro hafa izay samy tsy misy tokotany ny aloha treto mahina ny tsena izay no azo amin'tinana ny fanazavan'ireo mpivarotra sendranay androany indrindra ho an'ireo mpivarotra akoho amam-borona ety Sotry miariary ny tsy fananany olona vola ary tsy laharam-pameana ho azy ireo raha teo ny fihinanana ny akoho na ny vorona amin'izao ho hatrany ny fanazavana zara raha mahalafo akoho 3 ao anatin'ny iray andro arak'izany ireo mpivarotra ireo izay hanolotra fanomezana no ny tonotaona ho an'ny iray aman-dreny no hany manjifa ireo akoho amam-borona ety an-toerana dia amvorona zao tatanay tato ohatrany tsy dia misy mividy tsony vao afaka amin'ny fety le mpanao bonane reny mba maka tsikelikely le menan'ny olon-dehibe ohatr'izany fa ny tsena zao ratsy amin'izao andro zao ety zany tsy mahalafo betsaka tsony zao amin'izao fa mety hoe mahalafo dia milamina zay aloha ny zavatra isaorana an'Andriamanitra foana zany rehefa mahalafo ianao dia efa misaotra anazy rehefa tsy banga amin'ny masokarenan'olona dia efa mety fa mitombo ny kely misy fiatraikany zay azo dia lasa sakafo tsisy tahiry tsony zao lany sakafo daholo zay azo izy ty hoe atao fanomezana ho an'ny olona zay zany rehefa ny ambanivohitra dia tsy navimbana fa misy foan'le olon-dehibe arakasa dia mba atao fanomezana fiarabanatra hatrany tena lehibe arakasa zany ity tsy maintsy mividy no ny andro fety ihany no hinanana akoho amam-borona ho ireo sendranay tsy takatry ny fahefa-mividy manko ny vidiny vidy izay ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona amin'ny fetin'ny paka indray vao manomana vola amin'ny sakafo tsara sy miavaka noho ny mahazatra hoy ny fanazavana zay zany isaka ny fety zay vao mividy akoho amam-borona fa raha andavanandro tsy mividy mihitsy tsy maintsy mianjy an'le fety manaraka zay zao tsy any amin'ny paka lay vidy paka lay vidy paka akoho ty an'izay zao tsikatra fa ny hena ny vidin'ny akoho amam-borona taoriny ny fety farany mahazo akoho manomboka amin'ny 5,000 sy 2 alina ariary 5,000 sy 2 alina ariary kosa ny vorona raha toa ka manomboka amin'ny 5 alina ariary ny gisa ny asabotsy lasa teo tokony ho tamin'ny fitora sasany ariva no hiditra tanety komina Pisikinana distrikany Fohimara ny rivodoza ty kely ety voasikajo isan'ny rivodoza Mairivaiky ty kely ety na dia niena zany heriny rehefa niditra tanety araka ny vaovao tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 570 700 kilometatra varatra andrefany
Besalampy no nisy ny foiben'ity kely ety izany hoe niditra an-tanety any Mozambika. Niakatra ho 700 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy arahina tafotra 570 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy ka nahafaka 12 kilometatra isan'ora. Ikisaka mianatsimo atsinanana izy manomboka Rapitso ka tombanana andalo any manodidina ny 200 kilometatra miala morontsiraka atsimo andrefana Madagasikara ny Alarobia na ny Alakamisy ho avy izao amin'ny tanjaka rivo-doza mahery vaika. Noho izany dia mety hiatra amorontsiraka atsimo andrefana ny tafidra hoentiny vokany. Nahazo filasana fampitandremana miloko maitso naloza fanairana ny faritra atsimo andrefana. Ny vinavina ny mpamantatra toetrandro dia everina fa Rapitso izy miala ao Mozambika dia andeha hoany atsimo atsinanana. Zany hoe miala ao izy dia mivoatra ny miverina indray dia dikan'izay zay no mahatonga ny zareo mpamantatra ny toetrandro nametraka ho loko maitso ny litoral indrindra ny amin'ny faritra atsimo andrefana mandrapatonga ny any anosy iny noho izay fatahorana ary raha ny viravina dia hiakatra indray ny heriny anao mety any amin'ny hoe cyclone tropical intense. Izany hoe zany mafimafy be koa ny heriny ny hoe azo ny tantsika mety sy izay fa niorana entiny nahatonga ny zareo mpamantatra ny toetrandro ametraka an'izay miloko maitso zay. Maro ny voka-dratsy nateraka ny fandalovan'ity kely ety tany amin'ny tapany afaratry Madagasikara. Olona 3 namony ainy, tokantrano 550 tokantrano 550 nahitana olona 725 nitrabona. Olona 300 latsaka kely no voaterina afindramonina raha nitatitra ny PNGRC ihany. Trano 300 ny tipo-trano, 750 hafa simba, 10 rava-tanteraka, tapaka fonjimainka ny lalam-pirenena fahaenina ny ao Ambinanindrovy ary metoana ny fifamoivoizana ao Ampondra Vohemara. Tranon'olona dibo-drano tanteraka dia nahatratrany amin'ny 770 nisy fahasimbany amin'ny ampahany 700 ary ny tena simba tanteraka 120. Izany vaovao zany dia azo fahavazana dia tao amin'ny pont ny Manambery dia nahitana fahatapahana koa teo amin'ny anankiroa eo afovoany Ambanja sy Ambilobe dia simba koa ilay pasazagea zay napetraka tao Mahavavy sy Fasy. Tadiditsika moa mbola takaitra navelany Kamanea izany rehetra zany. Misy éboulement na ny fitsahan'ny tany koa zay tsy azo andehanana fa mezaka moa tompona indray tamin'izao fotoana zao eo amin'ny commune ambanivohitra ny Ambaninandro any amin'ny district ny Vohemara. Araka ny vaovao avy any amin'ny sampandra-ra-pamantatra ny toetrin'andro dia tombanana ho betsaka ny rotsakorana hahatratra 50 hatramin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora amin'ny toerana sasany eto amin'ny nosy ato anatin'ny 3 volana ho avy toy ny aloatra Mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Amoronmania, Menabe ary ny morontsiraka Boeny sy ny distrika ny Besalampy. Ity farany izany tombanana hitatra hatramin'ny Rapitso toy ny any Orombepitso. Alabotry, vakitrano, fanendahana tsy atoandro tsy alina. Santiony any amin'ireo trangana tsy fandriam-pahalema ny ainany isan'andro eto andrenivohitra ireo. Tsy nampiana ny tsy fandriam-pahalema ny eto arivony nametrahana ireo kamera isaky ny kion-dalana izay miisa 700. Analakely, Andravoangy 17 hektara, Andavamamba sy ny manodidina, Anosy-be, Andranomanalina, ampahany vitsy amin'ireo toerana no anjakan'ny sity mahery, ny Tsindronantsy sy ny maro hafa ireo. Sahirana dia olona mitady asa sasany tsy mahita lasa mandeha makany sisa natoany zao lasa mangalatra mangaposy manendaka Ndavamamba lalana makanosy be iny mitsotra sireo mety aminay ty Andranomanalina teteza be karao amin'ny sisin-drano iny be mpanendaka dia tsy maintsy mitady aleo mitady iagosy iahy fasady vatany efa valeko tsara
nonany olona zany tsy mahavany olona neto nona vako zao tsy fahay vako io mbola miakatra mahatsiaro tony kamboty tsy misy piaro ka miravoravo tanana ny poniny eto andrenivohitra gouvernement zao tokony jerynyvahoaka majinika izy tetiavany olona zany tokony amorona zany izy asaselika mba iveloman'olona aloha hita hoe sahirana mihitsy petraka iverina amin'ny loi izy lalàna no arahana zay ny avaliteko hoe avegneno a fampianarana tena izy ny olona iny olona tsisy nampianatra zanano ratsy voatotoina ny fiaram-piarahamonina noho ny tsy fandrimpahalemana miandro ny tena fandraisana andraikitra avy amin'ireo tompona andraikitra mahefa hiarovana ny vahoaka sy ny fanahy mahery roapolo ireo olona maty analany maro ireo traboina voatezina findratoerana no ny famaizany trano izy ireo tao Los Angeles raha nitatitra natao ny manam-pahifanana toerana nanomboka ny talata 7 janoary lasa teo ny fireahina itoy ny famaizana na dia manao izay hoafana azy ireo mpamonjy voina manoloana ny rivotra mahery vokatry ny fiovavan'ny toetrandro any toerana mafy loatra ny rivotra Santana izay rivotra mafana sady maina mitsoka ny amin'ny faritra tsy mon-Californie isaky ny fiafaran'ny ririnina idirana amin'ny fararano ka mampanano sarotra ny famonoana ny afo tsy vitan'izany fa mamay ny rivotra satria avy amin'ny désert des Mojave zato hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora ny fitsokan'ny rivotra raha nitatitra hatrany 9,1 hektara mahery ireo faritra may any toerana tanàna maro no iasan'ny mpamonjy voina ankehitriny ka nomena anarany ireo foibe ny afo anisan'izany Hearst, Lydia, Sunset, Oldley ary Olivas napetraka ihany koa ny fepetra tsy fafana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny 9:00 hatramin'ny 1:00 maraina amin'ireo tanàna tena potika toy ny Palisade sy Altadena etsakilan'izay olona maro voaroroy tamin'ny fanafiany no voasambotra ireo mpitandro ny filaminana ho malalady fantatra nandritra izany fa nanao fanamiana amin'ny mampamonjy voina ny iray tamin'ireo jiolahy tombanana $1,000 tapitrisa ny fatiantoka vokatra ety loza ity maro ireo olo malaza efa nanambara fa maitrano toa ny Adam Brody, Mark Hamill, Patrick Bruel sy Paris Hilton anisan'ireo namontrano ihany koa i Laetitia Hallyday tao amin'ny Pacific Palisade levina avokoa ny fananany toantoerana raha nambarany nilaza nametraka ny plan Marshall ny gouverneur any Californie omaly tao amin'ny NBC ho fanarenana sy analefana ny fahasimbana ho an'ireo mponina voakasika mikasa ny andefa miaramila afo 10 anampy amin'ny famonoana ny afo antoerana ihany koa ny filohampirenena Ukrainianina Volodymyr Zelensky raha nambarany omaly raha ny fantatra na emotra avokoa ny fanodinana horonan-tsary sy fety isan-karazany an'ireo trano famokarana sarimihetsika lehibe ao Hollywood tranga izay everina fa hisy fetraikany goavana amin'ny fandrarana ao Etazonia